fandraisana ireo mpifanao-piasam-panjakana ao anatin'ny ministeran'ny fahasalamam-bahoaka dia nanao hoetsika ara-tsosialy amin'ny fanomezana raha mamaimpona ireo mpiasam-panjakana ambony efa amperinasa araka izany dia ny ireo mpiasa eo anivon'ny ministeran'ny fahasalamam-bahoaka sy ireo ratsamangaikany no niroso tamin'ity asa sosialy ity. Mbola vitsy ireo mpanomerahan-tsitrapo sy ara-potoana mamatsy ny ivon-toeram-pirenena misahana ny fampidiran-drà eo anivon'ny hôpitaly GRA Befiloha noho ny tahotra, fady sy ny tsy fahafantarana no mahatonga izany raha ny fanazavana. Fantaro anefa fa ankoatra ny fanavotana ain'olona maro, ny fanomezan-drà dia ahitana voka-tsoa ny mpanomera ihany koa raha ny fanazavana nentina Andriamatoa Jocelyn Andrianasolo, filoha nasionaly fikambanana Sakaiza ny mpanomera. Ho an'ilay mpanomera na ho an'ireo izay manomera dia salama tsara aloha ilay olona. Salama tsara izy satria ilay raha izay efa mikorina tao aminy na haritraritra na somary teriterenga zay ny ilazako azy dia miavao dia izay dia efa mahasalama izay. Ny fanomezan-drà zany dia indray mandesa 3 volana ho an'ny lehilahy, indray mandesa 9 volana ho an'ny vehivavy. Na inona fitiavana an'ilay fianakaviana raha nanomera ianao androany na tamin'ny herinandro dia tsy afaka manome intsony raha tsy afaka 3 volana indray lehilahy ary afaka 9 volana indray vehivavy. Ny fianakaviana akaiky ireo olona mpanomerahan-tsitrapo sy ara-potoana dia atao lohalarana ihany koa raha sendraka misy ny vona ary ilana raha maika. Ho an'ny mpanomerahan-tsitrapo sy ara-potoana dia izy aloha zany no mahazo raha zany hoe mialatsiny izy zany prioritaire. Zay ngamba no malaza azy kokoa amin'ny teny frantsay. Ny mpanomera dia ny fianakaviany, ny ray, ny reny na ny vady aman-janaka. Isaky ny 3 volana ny vehivavy no afaka manomera ary isaky ny 4 volana kosa zany ho an'ny lehilahy. Misy ny fepetra takiana amin'ny olona iray maniry hanomera 12 taona ka hatramin'ny 80 taona, milanja 50 kilona mihoatra, tsy taizana aretina, sy vehivavy mitondra voka na mampinono. Nisafidiny anao hetsika fanomezan-drà ireo administrateur civil miasa eo anivon'ny ministeran'ny fahasalamam-bahoaka sy ny ratsamangaiky ao amin'ny androany. Amma tompona andraikitra eto amin'ny firenena moa zany indrindra fa administrateur civil anivon'ny ministeran'ny fahasalamana zany dia mahatsiaro manana didy zay satria mahita le zava-misy sy ny fahorian'ny mpiarabelona zany indrindra fa rehefa mahero mila raha dia amin'izao anio le andro natokany administrateur civil zao zany dia nanokana zay mba hanome aina manome rano zany manome aina manome raha dia manome rano mpiarabelona zany hoe tafiditra indrindra zany amin'ny tokony andraikitra anivon'ny ministeran'ny fahasalamana anay zany izay mahatsapa ny adidy tokony atao anivon'ny mpiarabelona sy ny mpiaramonina zany. Zay no antony manosika anay manao zao hetsika zay. Antony hetsika androany ny fandraisana ireo andiany ilaina ahitana mpiofana ho administrateur civil eo anivon'ny ireo ratsamangaiky amin'ny ministeran'ny fahasalamam-bahoaka. Misy 12 mianadahy izy ireo izay mandrato fianarana eo anivon'ny ENAM mandritra ny fotoam-pianarana 14 sy 12 sy 14. Hatreto dia misy 450 ireo administrateur civil miasa eo anivon'ny ministeran'ny fahasalamam-bahoaka. Raha tsy ahivina ny mpiasam-panjakana ambony na ny administrateur civil dia nofanina anao ny fitantanan-draharam-panjakana. Ny administrateur civil zany dia nany classification mpiasam-panjakana ambony. Izy nofanina hitantan-draharaha eny amin'ny samban-draharam-panjakana. Zay ny administrateur civil. Tsy hitovizany amin'ny sasany ohatra hoe mpampianatra tonga dia natokana izy hoe hampianatra. Ny ohatran'izay zany le izy.
ka ny administrateur civil nefa na dia misy kajiny hoe miasa ry amin'ny ministère zao natokana izy hitantandra raham-panjakana tsy mifidy zany. Amin'ny maharay mandreny mpiay azy ny mpiasa-panjakana ambony dia nitondra tsodrano ho an'ireo mpianatra 20 Mianadahy. Miofanao administrateur civil eo anivany ministère fahasalamam-bahoaka ny Front National ny syndicat ny mpiasa-panjakana ambony na ny SINAD. Zaro no atolotra izoky enganiny ary ho alasa atotosa somatsara atsipaka ny rotoana izay hosahanareo eny amin'ny anaminy matoky izahay latsaka rovolana sisa rovolana zany fa tsy rotoana matoky izahay fa tsy ho ela dia hihitsany reny akanjo eny amin'ny rohiny fa dia mba hivadika ohatran'ny ato amin'ny ilaliatona Maherin'ny 500 eo moa ireo mpiasa-panjakana ambony manerana ny nosy izay misandrahaka amin'ny ratsa mangaika amin'ny ministera maro manerana Madagasikara. Samy nivoaka tao amin'ny sekoly fanomanana mpiasa-panjakana ambony enam avokoa izy ireo.